Salanitro Erika ny anarako, mpikambana no sady beazana ao amin'ny tele eto Madagasikara. Ny lohahevitra hoentiko aminareo dia ny tanora sy ny zava-mahadomelona. Anisan'ny mahasarika ny tanora amin'izao fotoana ny fandraisana zava-mahadomelona. Ny zava-mahadomelona dia fantatsika fa zavatra manimba ny saina sy ny vatana ka manova ny fifandraisan'ny olombelona manodidina azy. Ny zava-mahadomelona ihany koa dia zavatra na vokatra voajanahary na simika izay hanina na tsindrona na sotroina ihany koa. Misy antony maro mahatonga ny tanora mandray ny zava-mahadomelona. Ny voalohany, ny tanora dia tia manadran-kandrana, hany ka tsy mahafantatra akory ny voka-dratsy ny zavatra andramany. Ny faharoa, ny fakana tahaka. Mahita ny sasany mandray an'io ny tanora dia tafiditra ka lasa lamaody fanalana azy ho azy ireo izany. Ny fahatelo, tsy ampy fitaizana na fahalalana avy amin'ny ray aman-dreny na ny mpiantoka azy ka lasa manaonao foana. Ny fahaefatra, tsy ampy fialam-boly ka mitady zavatra atao foana, hany ka lasa manandrana ny tsy tokony andramana. Ary ny farany, ny fahakiviana na ny olana mianjady ka ifandraisana ny zava-mahadomelona no hanevitra hitan'izy ireo fa afaka hanadinoana izany. Tsara ho fantatra nefa fa maro ny voka-dratsy azo avy amin'ny fandraisana izany. Ny voalohany, ny voka-dratsy eo amin'ny vatana. Azo sokajina roa ny zava-mahadomelona dia ny zava-mahadomelona malefaka toa ny sigara izay mahatonga ny omamiadan'ny tsatra na ny taovam-pisefona sy manimba ihany koa ny avokavoka. Eo ihany koa ny kafe, cola, katy izay mahatonga ny olona mangovongovitra sy taitaitra ary mahatonga ny aretin-doha matetika. Ny faharoa dia ny zava-mahadomelona mahery toa ny rongony izay mahatonga ny olona mahita zavatra hafahafa ary mety halasa-dala mihitsy aza. Ny taoka sy ny labera ihany koa izay mahatonga ny fahasimban'ny favony sy aretin-doha mahery ary ny fahasimban'ny aty. Ny faharoa, ny voka-dratsy eo amin'ny fiarahamonina dia ny fiheveran'ny olona fa jiolam-boto, tsy ampy fitaizana sy fitondran-tena ka miafara amin'ny fanelikeliana sy fanositosihan'ny fiarahamonina izany. Tsy mora nefa, tsy sarotra ihany koa ny miala sy manalavitra ny zava-mahadomelona. Ity ary misy torohevitra telo mety hanampy anao hiala amin'izany. Ny voalohany, azo atao ny miditra fikambanana toy ny hoe ara-panatanjahantena, ara-kolotsaina na ihany koa sapam-piangonana, ohatra ny sabaty na ny sokoto izay manabe indrindra ny tanora sy ny ankizy. Ny faharoa, mitady fialamboly afaka atao mampivelatra ny saina, ohatra mamaky boky, baiboly na mijery fahitalavitra. Ny fahatelo, ny saina. Ny saina dia singa iray ao amin'ny vatana izay mibaiko ny fihetsika rehetra ataon'ny olombelona ary ataovy an-tsaina hoe hiala aho dia tena tafiala ianao. Ry tanora namako, andao ifampientana sa eo modely ho an'ny hafa ka anangana ho avy mamiratra ho lavitry ny zava-mahadomelona.